Andriamanitra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alady 20 septambra 2024 ho anatin'ny mbola fibanjina trantsika ny amin'ny loha hevitra hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Homanio an-tanantsika ry ny salamo faharoa amby roapolo amby zato ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra. Aorian'ny salamo dia ho ataontsika ny ira faha 112 ao amin'ny firana fanampiny. Rehefa hitantsika ry ny salamo faharoa amby roapolo amby zato ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaefatra dia iarahantsika miredina ho fiterahantsika an'Andriamanitra. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova, ny tongotray efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema ho. Dia ianao ry Jerosalema izay efa vita, tsahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Ano iakaran'ny firenena dia irao firenen'i Jehova, mba hisaotra ny anaran'i Jehova. Amen. Valiaho raho izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Efa mijoro ao anatiny vavahadina ry Jerosalema, ry Jerosalema. Ianao ry Jerosalema, ianao ry Jerosalema, izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Ianao ry Jerosalema, ianao ry Jerosalema, izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Anino iakaran'ny firenena, ny fireneni Jehova, anino iakaran'ny fireneni Jehova, mba hisaotra ny anarany Jehova, mba hisaotra ny anarany Jehova, mba hisaotra ny anarany, mba hisaotra ny anarany Jehova, mba hisaotra ny anarany Jehova, mba hisaotra ny anarany Jehova, mba hisaotra ny anarany, mba hisaotra ny anarany Jehova. Ndeha iombona ny vavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao, misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao ka nomenao fotoana manokana izay amin'ny tian'io ity ahafahanay miombona manompo anao Andriamanitra. Misaotra anao ihany koa izay ny amin'ireo fahasoavan-dehibe izay nositrahinay avy aminao ka mbola afaka miaina izay midera sy mankalaza anao. Dia rainay ianao ny amin'ny asam-pamonjena izay efa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy, izy no efa tonga teto amin'izao tontolo izao ho famonjenao anay. Mankasitraka Tompo, manoloana izany fitiavanao anay izany nefa ray. Ianao nefa nanomeny zanakao ho fanadiovana anay, ho fanafana anay ny amin'ny faharatsianay, mamindrafo fa tsy tanteraka izahay, tsy nahay ny aina ny amin'ny fitiavana izay efa nasehonao anay, tsy nahay nitoetra teo amin'atrianao, ko mamindrafo aminay Tompo. Mamelany alokay ny amin'ny tsy fahatanterahanay rehetra teo anatrianao Andriamanitra. Manantona anao izahay, mamindrafo Tompo, mamelany alokay anao. Kehitriny dia raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana, ny teny famelan-keloka izay omenao fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no hananay ilay fiainana mandrakizay, ko mankasitraka anao Tompo ny amin'ny nanomezanao izany. Kehitriny ary dia mangataka aminao izay ny mba hiasanao aty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba hiasa aty anatinay, hanavao anay indray ka hahafahanay misitraka ny amin'ny teninao izay horenesinay rehetra. Tompo, sikafo ny fonay mba hahafahanay matakatra ny hevitry ny teninao,
manatrehanay ianao mba hatonga izao fanompo-pivavahana izao homendriky ny fanompoana anao Andriamanitra. Mianaran'i Jesosy Kristy no entinay midera sy mankalaza anao. Amen. Tonga amin'ny fotoana ianona ny ten'Andriamanitra sika izao, ho ataontsika ny hira 4telopolo ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo, aorian'izay dia hiakatra ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Misy tena tsara zay omeny tompo mba mifankatiava tsara ianareo zanino ka mirasa ka mirasa zay no dileime ka mirasa ka mirasa zay no dileime. Fa iray tokony loa te Jesosy zanaka endriky miratsy toa zay alana daka tsy uresy ramiray mitafika tsy uresy ramiray mitafika. Tonga eo amin'ny fotoana amakina sy enona ny teny voarakitra ao amin'ny soratra masina sika riavana. Izany dia hitantsika araka ny testamenta taloha ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 7:20. Exodosy toko 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Hotoizantsika araka ny Matio toko 7:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 5:30. Matio toko 7:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 5:30. Ary faranantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Titosy toko 1 andininy 5 ka hatramin'ny 9. Ny epistily ho an'ny Titosy toko 1 ny andininy 5 ka hatramin'ny 9. Mialohan'izany dia hiaraka hivavakantsika tompoka. Misaotra betsaka anao zay ry Tompo amin'ity ora sy fotoana ity, ahafahanay indray miaina mivantana ny teninao. Sokafo ny masom-panahinay tsirairay avy mba handray izany teninao izany amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay efa ty anatinay. Dia ny teny rehetra izay hovakiana sy horenesinay eto izay hoentin'ny mpanompony dia samy hotahinao ary hotendrenao ny molotry ny tsirairay, ka izay tena sitraponao Tompo no horenay eto anio. Dia aoka izay mba hompiaino mora mankatoa fa tsy mpiaino mora manadino. Misaotra indrindra raha io. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ny rafozan'i Mosesy taminy, ho reraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao, fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao, ka tsy ho zakanao irery ny anao izao. Ary ankehitriny dia maneke ny teniko fa hanoro-hevitra anao aho, ka Andriamanitra ny ombanao. Aoka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra, ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna izay mety alehany sy ny asa izay mety ataony. Ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra, dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly, ka manendre mpife 10 sy mpife 100 sy mpife 50
ary fe folo ife azy, ary aoka ireo no tsara ny olona mandrakariva ka ny ady lehibe rehetra no aoka hoentiny eo aminao, fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainy ihany, dia ho maivamaivana tokoa aminao izany ka dia hiara mitondra aminao ireo. Raha ianao arak'izany zavatra zany, raha anao arak'izany zavatra zany ianao ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra dia haharitra ianao, ary izao olona rehetra izao koa dia ho tonga soamany tsara any amin'ny taniny. Dia nanato ny Petera ka nanao tamin'ny Tompoko, impiry moa no anontany rahalahyko amiko ka avelako izy hatramin'ny 7 va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny 7 fa hatramin'ny 7 ko amin'izany fanjakan'ny lanitra dia tahaka amin'ny mpanjaka anankiray izay te hidinika ny amin'ny mpanompony ny amin'ny volany, ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray netiny tao aminy izay nitrosa talenta iray alina, ary satria tsy nanan-kaloha izy ka nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba mifanana ny rehetra andoavany trosa. Dia nikohaka teo anatrehany ilay mpanompoka nanao hoe, Tompoko, meo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia honena azy ka nandefa azy sady namoy trosa taminy. Nefa noho nivoaka izy izany ny mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denarii 100 taminy, dia nosamboriny izy ka notrahony sady nataony hoe aloavy nitrosako aminao. Fa nikohaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, meo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-trano maizina mandra-pandohan'ny trosa. Ary no nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra nataony izany. Dia nampanalain'ny tompony rahalehilahy ka notereny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao, moa tsy tokony mba hamindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tetra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny trosa rehetra. Ary raha tahaka izany koa no nataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Izao no nameloka anao tany Kreta dia ny andaminanao izay mbola tsy tanteraka sy hanendrenao ny loha olona ny amin'ny isan-tanàna araka ny nandidiko anao. Raha misy tsy manan-tsiny dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka misy izay tsy mba hampangaina ho mpanara-po amin'ny ratsy na ho maditra. Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy tsy manan-tsiny, fa mpitandrina ny an'Andriamanitra, tsy mitompy-teny fatratra, tsy mora tezitra, tsy mora tsy mpimamo, tsy lianady, tsy mpikapoka, tsy tia harena maloto, fa mampiatrano vahiny, tia tsara, mahony tena, marina, masina, mahompo, mitana mafy ny teny marina araka ny efa nampianarina, samy ahaiza ny ananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema, sady handresy ny lahatra ny mpanohitra. Ray masona, manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny raha 516 no ataontsika ho mpitsanganana dia andre ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Mitani maina lui tue jacu mitina jeria tunaina uawana tiku
Sialuka malaky lasa no angataiku faeriolina iasa sianafa ni fu ritupuonita imayanu itue jaku midinareria tunaina uawanatiku sialuka malaki lasanu angataiku faeriu nina iasa sianafa nifu niafunawampa jeseu niafunufuku nisitrakawanyikeku tenasitraku hetena zafatrailaiku niuavausinao ni hainao asului ni aiku veluku ana ni afuna wapajeseu ni afunu fuku nisitraka wanyekeku tenasitraku etena zafatrailaiku niuavausina ni ainao asului ni aiku veluku ana hoanao zay malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay akantsika ny afatra ho antsika amin'izao fotoana izao. Dia zay hita ao amin'ny filazantsara araka Matio. Matio 7:20 ka ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 3:30. Zay mivaky toy izao. Dia nampalalain'ny tompony raha lehilahy ka noteneniny hoe ry mpanompo ratsy fanahy efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao moa tsy tokony mba amindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindranako fo taminao. Ry mpanompo ratsy fanahy efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao. Azo fitinina amin'ny fehezanteny tsotra zany andiny tsoatra masina izany teny hoe ny fiainana ny famindrapon'Andriamanitra. Ny fiainana ny famindrapon'Andriamanitra. Eo alohan'izao fanoharana nataon'ny tompo zay hitantsika eo amin'ity andiny 2:30 ka hatramin'ny 7:30 amin'ity toko 20 amin'ny Mateo ity dia misy ny torolalana, misy ny hevitra zay nomen'ny tompo ny mpianatra eo famahanan'ny olana ateraky ny fifandraisana na isiny ny fifanonanana eo amin'ny samy prala. Ary indrindra moa zay ambara hoe prala tamin'ny andro ny finoana voalohany dia zay mpiara-mivavaka, zay mpiara-manompo an'Andriamanitra. Ary eo anatrehan'izany no nahatonga ny Petera nametraka ny fanontaniana, nanantany an' Jesosy nanao hoe
tompo impiry moa no amelako ny rahalako raha manotaniko izy impito va zany hoe misy fetrany ve satria nisa fito eo amy tatsinanana teo amy josy indrindra de manambara faafenony zany misy fetrany ve tompo ho petero mamelako na mialako eloko zay nanao fahatsona tamiko ny rahalako fa ny tenin'ny tompo de hoe tsy lazako aminao hoe impito fa ambarako aminao hoe impito amy fitopolo na fitopolo ampitombona folo zany hoe tsisy fetrany am'izay ahafahanao mamela heloka ny rahalahinao ary de zany no natonga ny fanoharana zay nataony Jesosy ka ahitana indrindra voalohany indrindra ao anatin'izany faharoana zany ny amin'ny Andriamanitra zay manana fonena Andriamanitra zay manana fonena ka nanao fanoharana ny tompo ka lazany hoe ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny mpanjaka anankiray te hidinika amin'ny mpanompony ka te anontany azy ny amin'ny fitantanany ny amin'ny volany ary dia nalaina sy nentina teo any ny mpanompo anankiray zay nanatrosa talenta ray alina zany hoe nanatrosa maro dia maro miavosa tsy hita pesipesena ary rehefa tsy afaka nandoha na tsy manana ny fomba anonerana zany trosany zany ty mpanompony ty de nasaina namidy ny vady aman-janany sy ny tenany ary ny fananany rehetra ny hevitry zany de zao ny an'izay azo alaina amin'ny olona anankiray teny zanany ka rehefa alaina sy amidy koa ny zanany miaraka amin'ny vadiny zay mety fomba fanao tamin'ny firenena hafa fa tsy teo amin'ny firenena Jiosy de tena tonga ny fitenenana hoe zay any fananany de natao andoavana zany trosany zany kanefa na dia alaina avokoa aza zany fananany zany de tsy afaka anonotra ny zany izy ary teo anatren'zany no niaiky izy ka niankohaka teo anatren'ny tompo noho ny fanoharana nataony Jesosy ka lazany hoe tompoko meo andro alo andoavako ny anao rehetra zay fampanantenana zay tsy mety ho tanteraka zany fa eo anatren'zay famozam-po eo anatren'zay fiekena ny alehibe ny trosananany tena nanao zany teny zany ty mpanompo ity teo anatrehan'zany no onena azy ny tompony ka nandefa azy ary namoy ny trosany rehetra taminy ny fanoharana zay ataon'ny tompo de lay mpanjaka de maneho an'Andriamanitra ary ny mpanompo de maneho ny olombelona ary eo anatrehan'zany indrindra ny fiankofana nataon'lay mpanompo na ny olona eo anatrehan'Andriamanitra ka anekeny feno ny alehibe ny fahotany zay tsy hainy ary tsy azony onerana de mahatonga an'Andriamanitra anana fo onena mahatonga an'Andriamanitra atsiaro ny fahoriana ny nenina eo anatrehny zay miakohaka eo anatrehny ka miaiky zany tokoa ka onena azy ary mamela ny elony rehetra rehefa malala Andriamanitra ary dia mamindra foa sy mamela heloka zay tena mahatsiaro ka mibebaka tokoa amin'ny fahotana zay nataony ary endriky ny fisiany fandinian'Andriamanitra ny fiainan'ny olona eo anatrehny fanomponana tanterahany
eo natreny andraikitra sy fintantanana zay ome satria ny olombelona fantatsika tsara napetraka atao am'y saedena de natao hiasa sy hitandrina zany hoe hitantana zay noharian'Andriamanitra mandinika an'zany Andriamanitra ary isy ny fitsarana raha fitentsika moa de isy ny ampamoaka am'zany ka raha mibebaka marina tokoa ny olona ka mahatsiaro ny tsy fahatanterahany mahatsiaro ny fahatsony de onena azy Andriamanitra ka amindra fo ary amela ny elony mbola fanantenana omen'Andriamanitra atsika am'izao vanim-potoana ankehitriny zao zany teny soatra masina izany mba atsiarovantsika mandrakariva fa na eo aza zay fahatsotsika rehefa miaiky sy mibebaka tokoa isika dia afaka manantena ny famondrapon'Andriamanitra ary zany fandraisatsika ny famondrapon'Andriamanitra zany no mitarika atsika anova ny fitondrantenantsika eny zany no toy ny fanotra mitarika atsika iavao mandrakariva am'izay endrika fanompona an'Andriamanitra amin'ny adidy sy ny andraikitra zay nome Andriamanitra atsika ao anatin'ny fifandraisantsika ampiarabelona amitsika amy rahalahintsika ka ahatonga fitondrantena zay ambara moa araka lo hevitra diniatsika hoe hiasa amy fahatahorana an'Andriamanitra ary ny faharoa zay hitantsika ao anatin'izao fanoharana ataon'ny tompo izao dia ny tokony hiainana zany famondrapon'Andriamanitra izany na ny iainana ny famondrapon'Andriamanitra zay nome ny fanoharana zay nataon'ny tompo dia ahitana fa rehefa avy navelan'ny tompony lay mpanompo zay nanana trosa miavosa taminy kanefa nafony de raha vo nivoaka tao izy de nifanena tamin'ny mpanompo anankiray zay nitrosa taminy zay denaria 100 fa raha nahita n'io mpanomponyio izy de nitaky tany nitrosany ka atao hoe aloavy nitrosako aminao ary nambara moa fa nitroany zany hoe tamy fomba feno herisetra raha ndika teny ombona de milaza hoe niraisiny tamy vozon'akanjony lay mpanompo namany ary raha raisina ny vozon'akanjo nakendaina ny olona anankiray de filazana fa tsy ahafahany mandositra intsony zany tsy ahafahana miala intsony zany zany hoe ty mpanompo ity ny fihetsiny teo anatreny mpanompo mitovy aminy zay nanatrosa tsy tohinona akory am'izay nananany tamin'ny tompony de nary 100 raha oarina amin'ny talenta ray alina dia vonona tsy hanana famondrapo am'ty mpanompony ity ary napititra azy taopontsy marina mantsy fa faizay a raha ty mpanompo teo aloha de azo namidy izy sy ny vady aman-jany ary fananany satria nahamidy azy izy tsy mahonitra nitrosany fa ty lehilahy mpanompo faharoa kosa de nary 100 raha amidy izy de mbola kely noho ny vidiny no zany de tsy azo amidy izy fa nampidirina amponja rehefa nahita zany reto mpanompony de diso fanantenana reo mpanompo namany ka lasa nanambara tamin'ny tompo noho ny tompo ny amin'ny nataony ty mpanompo zay lazaina hoe ratsy fanahy na tsy mahay ny aina ny famondrapon'Andriamanitra zay nomena azy ade tezitra ny tompony rehefa avy nampatsiaro azy ny hoe tsy tokony mba namindra fo tamy mpanompo namanao va ianao tahaky namindrako fo taminao efa navelako ny trosanao rehetra na dia nampananteny zany azy ianao ary de tezitra ny tompony ka nampititra azy ho am'izay fahafahany mandoa izany hatram'izay vara vety farany de feten'ny Jesosy amy fanoharana
tahaka izany koa no ataony raiko aminareo raha tsy samy mahay mifamela heloka amin'ny rahalahinareo ianareo. Ry havana malala ny fibebahana na raha mibebaka marina tokoa ny olona dia tokony hanana fahatokiana feno ny amin'ny famelan-keloka zay nomen'Andriamanitra azy ary atsiaro fa zany famelan-keloko izany de tena voarainy ka iainany ary tonga fiainany. Zany no antoka ahafahany koa manana fifandraisana tsara sy fahaizana mandray ny toeran'izay manam-pahasoana eo anatreny ka hanana ny fonena tahaka ny fanan'Andriamanitra fonena zay namindra fo taminy. Ny olona ary zay tsy mahay mamela heloka ny hafa de miampangatena eo anatren'Andriamanitra fa tsy nandray velively ny famelan-keloka nomen'Andriamanitra azy satria tsy afaka miaina na tsy miaina zany famelan-keloka na famindram-po omen'Andriamanitra azy izany. Zany no hitsarana antsika eo anatren'Andriamanitra amin'ny andro farany dia ny fandraisantsika tokoa ny famelan-keloka nomen'Andriamanitra atsika ka mitondra atsika hiaina zany famindram-po na famelan-keloka nomen'Andriamanitra atsika izany ka manova ny fitondran-tenatsika, manova ny fifandraisantsika ary mampitoetra ny fanehoana fa Andriamanitra de efa honena tamintsika namindra fo tamintsika ary sarobidy amintsika izany ka mahatonga atsika koa mifandray sy famela heloka amin'ny rahalahintsika. Ry havana malala ny fanafahana omen'Andriamanitra antsika zay ambara matetika fa Andriamanitra araka ny soratra masina de be famindram-po sy maharo-po. Zany hoe eo anatreny fahatsotsika sy ny heloka tanterahantsika eo amin'ny andraikitra zay nametrahany antsika amin'ny maha olombelona antsika rehefa mahatsiaro ny tsy fahatanterahantsika isika ka mametraka ho ambony indrindra am'izay sotoavina arahantsika ny fatahoran'Andriamanitra na ny fametran'Andriamanitra ho aloha ka nomezantsika voninahitra azy na lanja azy de midika izany fa tena iaina tsika ary talatra eo amin'ny fiainantsika fa olona zay mahatsapa ny sarobidy ny fitiavan'Andriamanitra isika ka mpanjariany koa mba hanana fitiavana zay endriky ny famelan-keloko izany. Ny fampiaran'izany eo amin'ny fiainana no takian'Andriamanitra amin'ny mpanaradia azy ankehitriny satria zany fiainana zany amin'ny andro ankehitriny no hitsarana azy amin'ny fotoan'androny. Tsara ny manamarika fa teo amin'ny fiainana sy ny fampianaran'ny jiosy dia zavatra roa no entin'Andriamanitra hitantanana n'izao tontolo zao sy hitsarana n'izao tontolo zao de eo ny famindram-pony sy eo ny fitsarany. Ary amin'ny jiosy dia ny famindram-po de mifarana rehefa tonga ny fisehoana eo anatren'Andriamanitra fa ny fitsarana isisa fanambaran' Jesosy kosa anefa fa ny famindram-po zay iainan'ny olona zany koa amin'ny andro farany no andanjana ny fahamarinana azy na ny hitsarana azy. Ary zay ny fehiteny nataon'i Jesosy raha tsy samy mahay mifamela heloka tahaka namelako ny heloka reo ianareo dia
zany no anamarinan'Andriamanitra raiko anareo na tsy. Vanim-potoana hitakiny zao tontolo zao, zany fiainana mahatsiaro ny lanjan'ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpino zao vanim-potoana izao. Vanim-potoana zay mila amelomana antsoratra na ho hita soritra eo am'izay maizy azy ny mpanaradian'i Kristy, zany fahaizana mifamela heloka mba hisiny ny tena fihavanana maro. Marian'ny tompo tsara mantsy, fa raha tsy mifamela amin'ny fonareo tokoa ianareo, amin'ny fo zay mifanohatra amin'ny molotra, zany hoe tsy amin'ny teny ihany ny lazaina fa mifandray ary manana fihavanana amin'ny hafa ny mpanaradian'i Kristy, fa amin'ny fo hita sy taratra eo amin'ny fiainan'ny manontolo izany. Ary zany ary havana no ampahirezana antsika mandrakariva fa tahaka ny Petera zay nahatsiaro fahakiviana, fa imbetsaka no mety manao tamin'ny rahalany ka mety teo afa-po am'izay mety isy fetra ny famelan-keloka, ka nanontany impiry moa mamelako ny rahalahiko raha manao tamiko izy, impito va? Asehon'Andriamanitra kosa nefa fa sika zay tonga zanany de tokony hanahaka azy ka anana fohonena, ka ay amindra fo tsisy fetra. Kanefa kosa zay namon-drana fo de tokony hanamarina fa miaina sy mametraka zany famondram-po na famelan-keloko izany tena fitiavan'Andriamanitra, ary zany ny fenitra afahana ho marina eo anatrehan'ny tompo. Ary zany fiainana zany, fiainana ny famelan-keloka no raisina izany no anamarinana amin'ny andro farany ho ny tompo. Aokary samy ahery isika ka atsiaro zany fitiavan'Andriamanitra ka nanantsika herim-po ioarana ny fetra maha olona, iainana ny famelan-keloka ny Andriamanitra atsika mba hananatsika fo nofo fa tsy fo vato eo anatrehan'ny rahalantsika, mba hisiny ny fiadanana zay tian'Andriamanitra hisitrahany olombelona rehetra sy mivoary manontolo. De hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra amitsika kosa ny asany falay masina ampitoetra atsika ho mahatoky ny am'izany fitiavan'Andriamanitra atsika izany, ka iaina atsika tokoa hatrany ny firahalahiana feno ao anatin'ny fiarahamonina misy atsika, ary indrindra eo anivon'ny fiangonana sy nametrahan'Andriamanitra atsika ho mpanompony. Amen. Mifankatia avaisika rehetra, fa izany no afatry ny tompo. Mifankatia ianareo tahaka ny nitiavako ho anareo rehetr'ireo. Mifankatia avaisika rehetra, fa izany no afatry ny tompo. Mifankatia ianareo tahaka ny nitiavako
nitiavako hoanareo rehetryreo mifankatiavahony tompo fa izany no afantarako fa ianareo rehetryreo mianatro mifankatiavahony tompo fa izany no afantarako fa ianareo rehetryreo mianatro fitiavana no lehibe amin'izany no lehibe indrindra amin'izany finona fanantenana fitiavana ireo telo ireo no mitoetra fitiavana no lehibe amin'izany no lehibe indrindra amin'izany mifankatiavahony tompo fa izany no afantarako fa ianareo rehetryreo mianatro mifankatiavahony tompo fa izany no afantarako fa ianareo rehetryreo mianatro Siranao indray izay Andriamanitro fa mbola mena zao fotoana izao indray nahafahanay nandre sy nandray zany avaravy taminao zany izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity anio ty. Indraindray tokoa Tompo toa tsy tsapanay ary ataonay ambanin-javatra izany famindramponao zany eo amin'ny fiainanay. Kanefa ianao dia Andriamanitra tianay loatra tokoa ka dia natolotra ao ny zanakao nanehoanao zany fitiavana izany. Tompo, manoloana izao fiainana izao ary dia ampianaro izay mba ho hainay tokoa ny miaiky ny fahotanay sy ny fahadisoanay fa ianao dia Andriamanitra mpamindra fo ary tsy mitahiry fahatezerana. Tahio koa izay mba hahaizanay hamela ny heloky ny namanay ka dia hanehoanay ny fitiavana an'izy ireny ary dia hatsapa tokoa izany fitiavana lehibe efa natolotra ao zany Andriamanitra ka mba hahaizanay manahaka an'ilay Jesosy Kristy zanakao dia ho feno fahatokinanao zay ane mandritry ny androm-piainanay. Omeo fo mahay mitiny rahalanay zahay dia ho hainay ny mamela ny heloka ireny namanay ireny ka iainanay amin'ny fiadanana eo amin'ny fiainana izay iainanay dia misaotra rindra Ray Malalo ary ankehitriny koa dia mitrotro ambavaka ny amin'izao firenena izao izahay ampanjaka eto amin'ny tindrosinay ty Tompo ny fitiavana mba hian-danja tokoa ane zany atao hoe fankahalana sy fifanenjehana izany ka isian'ny miadam-belona sy ny miaina finaritra eo amin'ny ivon'ireo vahoaka malagasy tsirairay avy. Ankehitriny koa dia mametraka eo am-piadanana ny ray aman-dreny mpitarina izay mitaiza sy manabe ireo ondrinao eto amin'izao fiangonana izao. Mio azy ireo tompony fanahy ny fahendrena mba haiza mandrakariva manatanteraka ny asa fanompona izay efa niantsonao sy ny nanendrenao azy hitaiza ireny ondrinao ireny. Da io koa Tompo
ireo sampana velona tsiraray avy ny fiangonana tsiray avy mba hatateraka ny miasa fanompona izay efa niantsonao n'izy ireny ka nitoro ny fitiavanao Jesosy Kristy sy hitaonareo ondrinao ho ambala dia ianao any ampitsoana izy ireny tsiray aby mba ho vavolombelonao. Taikory tompo ireo komity ny fanorenana izay mikelaina fatratra ny amin'ny famitana sy fikarakarana ny amin'ny hanehoana voninahitra ao ny amin'ny famitana zao fiangonana izao mba ho tsangambatinao Jesosy Kristy. Omeo hery tompo, omeo fahaizana ireo mpiasa miara-miasa aminy ka ianao anery tompo hanampy an'izy ireo, hanolotsaina an'izy ireo, hameherin' izy ireo ahafahany manateraka izany asa izany ka ho voninahitra ao Andriamanitra irery ihany. Tompo tsy misy miavina aminao koa ny amin'ireo vahoaka amin'ny malagasy tsiray avy izay miariky ny ady sarotra ankehitriny, ao ireo izay tsy manana haniko hanina, tsy manana trano honenana ary tsy manana asa ihany koa. Ianao any Andriamanitra ilay mpamindra fo hanatsotra ny tanam-pitiavanao amin'izy ireny ka aizan'izy ireny mandray ny fahasoavana avy aminao Andriamanitra ka aizany mahatoky akoho fa ianao ty Andriamanitra tsy mba manary ianao fa miahy mandrakariva ny zanakao. Ankehitriny tompo dia sitraka indrindra mampiaraka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao mpianatra avy izay manao hoe rainay io zay ny an-danitra ho masinina anao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ity antantaka ny an-danitra mionina saza ao anay ary mialany erokay tahaka na mainalana zineko taminay aza mitorina afaka panahy fa manafany amin'ny ratsy fa hanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia isika anambara ny finoantsika ny tompo. Ny fanekam-pinoana fahatelo no entintsika mijoro vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an Jesosy Kristy sanan'lahy tokana tompontsika ao, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masinao. Izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika fa na iray ihany no nanao babatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Amarana izao fotoana izao isika koa andray ny tsodrano aoriany tsodrano dia ny hira fa 720 amin'ny firana fanampiny ny andinin'ny faharoa sy ny andinin'ny fahatelo no ataontsika. Raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika fa izy no hatanteraka izany ho antsika. Fiadanana ne ho andralahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ne ho an'izay rehetra tia an Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Jesosy apetraka aminao, ny asa fikelezanaina, tsy misy miafina aminao, mihetareta tsialaza. Jesosy apetraka aminao, mitoky sy fanantenana, nisitraka moakatao, na azanana ombana.
N'Andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.